makalazanao zay rayo hoanao rery niaja sy vera de tsy zay niantsa sy mira hoanao rery ny voninahitra faly mioty sy makalazanao zay rayo hoanao rery niaja sy vera de tsy zay niantsa sy mira hoanao rery ny voninahitra ni feonarayo atolotray mba hiterananao ni voninarayo atolotray mba hitiamananao faly miompy sy makalazanao zay rayo hoanao rery niaja sy vera de tsy zay niantsa sy mira hoanao rery ny voninahitra niandronarayo atolotray mba hanoponanao ni fiainanarayo atolotray mba ho voninahitra Nivavakarayo atolotray mba ho fisaorananao niasanarayo atolotray mba ho voninahitra nivavakarayo atolotray mba ho fisaorananao niasanarayo atolotray mba ho voninahitra faly mioty sy makalazanao zay rayo hoanao rery niaja sy vera de tsy zay niantsa sy mira hoanao rery ny voninahitra faly mioty sy makalazanao zay rayo hoanao rery niaja sy vera de tsy zay niantsa sy mira hoanao rery ny voninahitra. Alleluia, dia ampifaliana sy ampitsikina indray no androsonao tokantranonao amin'ity takariva itya miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako mankasitraka an'Andriamanitra voalohany indrindra amin'ny tombon'andro tombontsoa izay omeny antsika mbola tafahoanito amin'ity andro an'ity ary mankasitraka anazy ihany koa ny amin'ny fampiasan'ny mpanompony mbola nanome anandray seritra androany afaka mivelatra anatin'ny asa fanompoana afaka mitarika antsika anatin'ity vavakariva ity eto amin'ny pejy SCI Mauritius amin'izao fotoan'izao tsika dia tena hoe manentana anao anaraka an'izao fotoanantsika izao hatramin'ny farany manasanao izara an'izany leva zany tena hoe androso ao tokantranonao ihany koa ary androso ao tokantranony hafa ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy amin'ity androany ity ary ninina ataonao naizanaiza isy anao dia anaraka anao ary ahitanao anisany fiadanan'i Jesosy zany tena hoe isy fiadanana amin'izay rehetrarehetra ataonao ny amin'ny zavatra rehetra mihitsy dia voninahitra ho an'Andriamanitra nomboka ny fotoana satsika androany mazava ho azy eto ny fanatrehan'Andriamanitra tsisy miala maina ary feno avokisa-pifaliana voalohany indrindra dia maky ten'Andriamanitra tsika ary manaraka an'izany dia hivavaka tsika ametraka an'izao fotoan'izao eo am-pelantanan'Andriamanitra tsika rehefa avy hisaotra azy ary manaraka an'izany hifona ihany koa satria amin'izany fanatrehan'Andriamanitra zany tsy hoe afaka hidikidirana foana ny fanatrehan'Andriamanitra fa arak'ilay teny hoe izay madio ampo ihany ny ahitan'Andriamanitra ary amin'ny farany dia tena hoe amelatra an'izao fotoan'izao tsika ho anjakan'i Jesosy Kristy manontolo ho anjakan'ny fanahy masina manontolo tsisy asan'ny fahavalo hita an'izao fotoan'izao tsisy asan'ny fahavalo anelingelenatsika eto fa tena hoe hifantoka tsara ary samy androso amin'ny anjara voatendry tsika tsirairay avy. Alleluia, dia andeontsika amin'izao fotoan'izao mamaky ny salamo filerana izay hitanao amin'ny salamo faharoa amby efapolo ny andiny voalohany sy ny faharoa. Salamo faharoa amby efapolo ny andiny voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tahaka ny diera mianahana maniry ny ranon'ony no aniriny fanahiko anao Andriamanitra mangaitahitan'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona raha vino no tonga aho ka iseho eo anatrehan'Andriamanitra
Alleluia, amen. Zany teny Davida rovina ozy zany tonga iseho eo anaty an'Andriamanitra. Androany zao sy anao tonga iseho eto anaty an'Andriamanitra. Androany zany fotoana zany ity indray hoe andro nataon Jehova iona aminazy indray tsika amin'ity takariva ity eto izy amin'izao fotoana zao. Efa teto izy ny andro antsika sy anao eto izy sakafo ny vavanao sakafo ny fonao andro sony sakafo ny vavanao hiderana azy dia ndahoalintsika anao an'izany vavaka izany asandrato avy hatrany feonao. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra anao izay Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra masina indrindra ianao ary Andriamanitra tompony fahamarinana, Andriamanitra tianay ary tsy mbola namelanay hatramin'izay. Misaotra anao izay satria teo foana ianao anay, mankasitraka anao izay na fitantananao anay nandritra n'iny tontolo andro iny Dady dia tratran'izao hariva izao indray izay tonga soamantsara ty atokantranonay izay avy nandeha niasa na avy nandeha toerana tany ivelany tany Dada dia tonga soamantsara ho tokantrano eny mety mbola misy koa ny an-dalana manaraka izao fotoana izao. Mankasitraka anao izay na fitantananao anay satria hitanay mihitsy ny tananao ankavanana ny tantananay araka ny teninao hoe ianao ny tantananay amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinanao dia izany tokoa ny nataonao. Tsy nisy loza nakasika anay, tsy nisy bangany aminay, tsy nisy nanalana tamin'ny tenanay Dada. Mbola nijoro tsara, mbola salama tsara. Misaotra koa ny amin'ny hery sy tanjaka Tompo nahavitanay ny asa mandrarandra tamin'ity tontolo andro ity. Mankasitraka ny amin'ny sakafo izay nomenao anay famatsiana sy fitahiana avy aminao reny. Mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny asa vita dia hisaoranay anao ny amin'ny zavatra rehetra mihitsiny. Ankehitriny dia mbola te hisaotra anao koa izany amin'ity fotoana izay omenao anay ity ahafahana indray mankita ny fanatrehanao amin'izao takariva izao. Misaotra anao izay satria nofidinao izay izao nofidinao maro ny olona mety hoe naniry mba hita an'izao fotoana izao, naniry akeo amin'ny fanatrehanao fa izany indray nofidinao ny androany ity tena hoe privilège lehibe ho anay izany mankita ny fanatrehanao izany Dady. Mankasitraka anao izany amin'ny fidiananao anay ary apetraka feno ambany fitarihan'ny fananao masina izao fotoana izao za dia tsy mahay faninina Tompo, tsinitsinina Dada. Raha tsy eo ny fananao masina, koa fananao masina ny asa, fananao masina ny teny, ampiteny eto androany. Za dia fitaovana fotsiny fanahy masina fa ianao ny tena miasa, tena atolotra anao ny tenako, ny vavako, ny ampiko manontolo mihitsy ny fanahy masina tena hoe ampiasao ho fitaovana eo am-pelantananao. Dia miasa mahery ianao taovindray ny asa tsara anao amin'ity androany ity fanahy masina. Dada eto anatrehanao dia mifony izay satria tsy marina izay raha hiditra amin'ny fanatrehanao, olona tsy marina izay, olona tsy mendrika izay. Ka androany izay dia mangata-pamelana, mangataka famindrapo aminao ny amin'izay nataonay tsy araka sitraponao ireo teny ny vavanay, izay rehetra tsy nanome voninahitra anao na fihetsika na fitondran-tena Tompo, indrindra ny toe-ponay sy ny toe-tsainay ary ny toe-pananay. Satria dia tsy madio apo-tsy ahitanao ary dia tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitanao araka ny teninao. Ka miantso leranao soa sarobidy amin'izao fotoana izao hanadio sy hanasany aminay manontolo Jesosy ka sio izay diovy izay ary sy trano izay dia ho sitrana tokoa, afaho izay dia tena ho afaka tokoa Jesosy. Velanay anao tanteraka izao fotoana izao, manjaka tanteraka fa hanao izao fotoana izao Tompo, hanao izay tsisy toeranao ny fahavalo eto androany fa hanao rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Dia tohitrany anatin'ny fotoantsika amin'izao fotoana izao ny vavaka manaraka indray izay hoentintsika amin'ity androany ity dia momba ny resaka fiahina an'izao fiainana izao. Izany hoe ankehitriny dia lasa ohatra misy maro ny zavatra alefa ny fahavalo avarim-balinantsika, hisarihan'ny fahavalo ny saintsika foana hoe ity indray no mahaliana, ity indray no manahirana izao, mahatonga antsika tsy tamanana hoe tsy tafajana eo fanatrehan'Andriamanitra, mahatonga antsika varim-bariana na lasa memana lavitra an'Andriamanitra mihitsy ny asany, ary ny tena loza dia mahatonga antsika tsy mahavokatra amin'ny ara-panahy. Maro ny karazan-javatra izay miseho eo amin'ny fiainantsika eny, ohatra ny hoe zavatra normal raha atao, ohatra hoe ny asantsika mitady aka amin'ny plasin'Andriamanitra, ny réseaux sociaux, fanaovana Facebook, ny fijerevana vidéo, ny jeu sy ny sisa, ny fanaovana rara, ny fikarakarana tokantrano, ny fikarakarana zavatra sy ny fanahirana maro isan-karazany dia amin'ny maha-olombelantsika dia ohatra ny hoe zavatra normal ireny raha atao eny, fa tokony tsy ho sakana mihitsy ireny
tsy tokony ataontsika ho antony analavirantsika n'Andriamanitra reny, tsy tokony ataontsika antony analavirantsika ny fanatrehan'Andriamanitra zany zavatra zany, fa tokony hoe mitady fomba foantsika mila misisika mihitsy ntsika zay le hoe eto de eto lalana mankano ozy ny tompo nahoanany hoe eto, satria tena hoe mila misisika mihitsy zany tsika, mila misisikytsika amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataontsika, hoe tsy maintsy makeo fanatrehan'Andriamanitra, tsy maintsy manao zavatra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Dia mamaky ten'Andriamanitra anankiray ny atsika ao amin'ny Matio 3:12-12 manao hoe nety moa ilay resaka dia momba ilay fanoharana ilay vonafafy, dia misy hoe ilay nafafy teny amin'ny tsilo dia izay mandreny teny ary ny fiahin'izao fiainan'izao sy ny fitaky ny harena nangeja ny teny ozy izy, izany hoe fiahinan'izao fiainan'izao sy ny fitaky ny harena nangeja ny teny dia tsy mamoa izy, izany ten'Andriamanitra. Ary ratsy zany ohatrany hoe mandray ten'Andriamanitra ihany tsika, matsiaro ihany tsika hoe wakeo amin'Andriamanitra ihany koa, nefa noho ny fiahina be loatra ny amin'ny zavatra manodidina antsika, noho koa ny fitaky ny harena fitadiavana hoe zay hohanina aloha, zay hotafiana aloha, zay hosotroina aloha, kanefa ozy ny ten'Andriamanitra koa mbola manambara ny ten'Andriamanitra hoe tsika ozy izy na dia manahy azany ane dia tsy afaka ampitompo na dia sekondra ray amin'ny fiainantsika arany, zany efa ten'Andriamanitra rehefa voalaza amintsika foana zany. Dia amin'izao fotoana tsika tena hoe hivavaka eto anatrehan'Andriamanitra hoe tazomy zay tena hoe aoka hifantoka aminao ny fifatoanay, aoka tsika tena hoe hifantoka amin'ny Jesosy ny saintsika sy ny fotsika ray manontolo mihitsiny, hitan'i Jesosy ny zavatra manjoa atsika, hitan'i Jesosy ny raha miandry atsika, hitan'i Jesosy ny asa atsika, hitany daholo ny zavatra hoe mampanahy antsika. Fa ny voalohan-daharana mila ho jerevantsika dia hoe ahoana ny fomba hifatoantsika amin'ny Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika. Ary manaraka an'izany rehefa fatoka aminazy tsika dia izy no hanampy atsika ny amin'ny zavatra rehetra, hanampy atsika fa teniny daholo zany, ary manaraka an'izany tsika dia tena hoe andrara mihitsiny, tena hoe hiresaka mivantana amin'ireny zavatra mangejantsika ireny, tsika tena hoe andrarana azy ireny, hoe aza maka ny plasin'Andriamanitra amin'ny fiainako ianao, mandraranao tsy haka ny plasin'Andriamanitra amin'ny fiainako, satria loza zany. Raha mahafoy an'Andriamanitra tsika araka ny teniny dia hafoy atsika koa izy, dia ho aizintsika raha sanatria Andriamanitra mahafoy atsika. Raha mandrenitsika mety mahafoy atsika tsy mbola maninona zany, fa ho aizintsika raha Andriamanitra no mahafoy atsika. Izy nefa tsy mahafoy atsika amin'izao, fa raha isika no mahafoy anazy eo izy vao mahafoy atsika araka ny teniny. Fa raha mitady anazy kosa tsika dia ahita anazy tsika, ary tena hoe tsy andaho atsika izy, tsy andaha atsika. Dia ndao tsika nao azany vavaka izany ary amin'izao fotoana izao tonono mihitsy raha misy zavatra mety hoe tsy voatongo tao anatin'ilay lisitra fohy teo ny zavatra mety mangeja anao, dia tonono mihitsy ireo anatrehan'i Jesosy fa eto izy androany, maheno anao izy androany. Aoka tsy zareny hoe hivavaka fa miaraka mivavaka tsika, manamanadrapeo tsika ozy ny ten'Andriamanitra. Raha misy roa na telo mifanaiky ny mangataka zavatra aminao, ozy izy miray saina mangataka zavatra dia ho azonareo zany. Dia androantsika tena hoe iray fo iray saina angataka an'izany, iray fo iray saina koa tsika andrara ireny zavatra manintona be dia be ny satsika, tena hoe maro loatra izy ireny fa momba antsika maro kokoa noho ny momba anazy ireny dia ny anjelin'Andriamanitra zany. Dia ndao ary tsika nao an'izay vavaka zay amin'izao fotoana izao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia hisaotra sy hankasitraka anao zay madera sy malaza tokoa ny anaranao Jesosy. Ianao le Andriamanitra ny Andriamanitra rehetrarehetra, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Ianao le andrian'ny fiadanana, Andriamanitra ny filaminana fa tsy Andriamanitra ny fikotronana zany ianao. Tsapanay dada eo amin'ny fiainanay fa maro ny zavatra mety mifamaofao, misitona ny masonay, ny sasany misitona ny sofinay, ny sasany misitona ny vavanay, ny sasany misy misitona ny sainay, misitona ny fonay, tena hoe mahatonga anay miparitaka mihitsy indraindray dada. Fa androany dia tsy miafina aminao zany, ary hitanao reny, misy ny olana ao an-tokantrano, misy ny asa mandrara mety manahirana anay, mampaokupe be anay, ny raharaha ao an-tokantrano ihany koa, ny fandaminana rehetrarehetra ao an-tokantrano na any an-toeram-piasana na amin'ny fianarana zany, ny réseaux sociaux manginy fotsiny Jesosy, ny fijerevana vidéo, ny fanaovana jeu vidéo,
tsy hainay misy fotoana mandanjalanjana azy ireny dia androan'izay tena mangataka aminao mangataka ilay fananao masina izay ianao re tsy andriamanitra fikotranana araka ny teny dada araka ny teninao andriamanitra fandaminana ianao dia ampianaro izay andama ny zavatra rehetrarehetra ampianaro izay hitoetra eo amin'ny fanatrianao ampianaro izay tsy hiala eo aminao tompo fa very izay raha lavitra anao maty izay raha miataka aminao dada satria ianao fofinainay avy aminao ny zavatra rehetra dridradritra ny ainay ary dia efa avy aminao dada ka androan'izay dia tena mangataka aminao tazomafy izay aoka ny fifatoanay rehetrarehetra dia eo aminao aoka ianao no centre ny zavatra rehetrarehetra izay ataonay ka ninona ataonay dia tena hoe misy idiranao daholo ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay dada misy idiranao daholo ny zavatra rehetrarehetra ny fiainanay na inona aoka ianao no mpanjakanay ianao no loha laharana eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tena hoe ataovy manana zany toe-po zany izahay hoe any aminao no masonay voalohany amin'ny zavatra rehetrarehetra dada tazomy any aminao fifatoanay tombo aza vela hifantoka amin'ny zavatra hafa izay aza vela mifantoka amin'ny zavatra hafa memana lavitra nay aminao izay ampanaikekezo anao izay ampanaikekezo anao ny fonay ampanaikekezo anao ny sainay ny aminay ampanaikekezo anao koa ny asanay ny fianaranay ny fifandrindranay tokantrano dia ampanaikekezina anao ampanaikekezina anao koa ny zanakay sy ny vadinay ny ankohonanay ray manontolo dada dia aoka tena hoe ho akaiky anao tsy ho lavitra anao mandrakizay izay satria very tena very izay raha lavitra anao tompo amin'izao fotoan'izao zay dia mitodika amin'ireo karazana situation amin'ireo karazana circonstance amin'ireo karazana zavatra rehetrarehetra misarisatrika ny sainay indraindray tena hoe aroso ny fahavalo eo anoloanay mihitsiny fa amin'izao fotoan'izao zay dia tena mandrara ny asanay tsy aka ny plasinao eo amin'ny fiainanay mandrara izay ny asanay tsy aka ny voalolaharana eo amin'ny fiainanay mandrara izay ny fanahina tsy aka ny voalolaharana eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandrara ny fianaranay zay tsy aka ny voalolaharana eo amin'ny fiainanay mandrara ny raharasy ny réseaux sociaux zay tsy aka ny anjara toerana eo amin'ny fiainanay tompo mandrara izay andreny karazany jeu vidéo reny tsy aka ny anjara tsy aka ny plasinao eo amin'ny fiainanay zao fotoan'izao mbola manonona koa zay tsy raray avy Jesosy eny mety tsy voatonoko eto fa reo zanakao manonona zavatra amin'izao fotoan'izao mety mbola mangejana azy mety fisotroany zany mety fidorohany zany dada mety hoe misy konkoa vehivavy amin'izao fotoan'izao tena hoe ny fividianana zavatra tsy important zany no maka ny plasiny amin'ny fiainana tena hoe tsy mahazo aina raha tsy mahazo zavatra tahaka ny ananany hafa na ohatran'izany ianao anafaka na ao anatin'izany tompo Jesosy hoe raha ianao manafaka dia ho afaka tokoa izay araka ny teninao zany zavatra tononinay rehetra zany eny mbola misy hafa no mety tsy voatononay fa ianao mahita malala ny zavatra rehetrarehetra ianao anafaka nay ao anatin'izany ianao rery any tompo ianao rery any voalolaharana eo amin'ny fiainanay ianao numéro 1 eo amin'ny fiainanay tsisy afa-tsy ianao Jesosy dia manjaka tanteraka eo amin'ny fiainanay ianao tsy anabe intsony izay tsy varindrina intsony izay fa tapahanay ny fanavabarim-barianana rehetrarehetra mahatonga anay tsy mifantoka aminao mahatonga anay tsy mamokatra Jesosy satria tsy mampavokatra nay mihitsiny zany zavatra rehetra nitononona teo zany fa aminao ihany izay no mahavokatra raha mikambana aminao izay dia mahavokatra araka ny tenao satria ianao ny voaloboka izay sapany raha misaraka aminao izay dia maina fa ko izay kambana aminao dia tena amobe aminay amin'ny fiainanay amobe amin'ny fiainan'ny hafa izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia voninahitra ho amin'ny anaranao fa Andriamanitra tsara ianao madera sy malaza loatra ianao Jesosy mendrika indrindra ianao raha hoderaina sy ankalazaina fa Andriamanitra tianay satria anao zay ny amifanafanao anay satria ny amifamitosanao ny fatorana rehetrarehetra alleluia voninahitra ho amin'ny anaranao amen alleluia dia mbola hitohy hatrantsika anatin'ny fotoana mahafinaritra be ty amin'ity anitya ny vavaka manaraka izay hoentsika indray dia hivavakantsika momba ny ankohonantsika tsirairay avy ankohonantsika moa zany eo indray aman-dreny ray tapo amintsika misy koa ireo havana zay manodidina rehetrarehetratsika na fa midada na fa mama havantsika daholo reny ankohonantsika daholo reny ary indrindrandrindra ny ankohonantsika amin'ny Kristy dia hivavakantsika ny tiantsika
oentina mbavaka indray any amin'izao fotoan'izao tsy haiko ianao fa za raha mahakasika ny ankonako a dia mihoatra no ny fagatahako fahasalamana sy fiarovana ho anazy ireny a dia ny tena tiako sy etaetako voalohandrindra dia mba voalohandrindra dia mba hovovonjy a izy ireny aveo manaraka daholo moa ny zavatra rehetrarehetra rehefa manana an' Jesosy Kristy dia mba hananan'izy ireny an' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy fiainana tahaka antsika sy ianao ihany koa dia andao entintsika tao anaty ren'Andriamanitra izany a araka ten'Andriamanitra any amin'ny asan'ny apôstôly fa 9:10 andininy fa 1:30 any hoe araka ny telopolo hoe minoa an' Jesosy tompo a dia hovonjena ianao sy ny ankonanao izany hoe mba hamonjena ny ankonantsika dia tsy misy condition be dia be tsy misy hoe ndana mandohalika mivavaka ndana manaova an'izao ndana teneno isan'andro zareo fa ny anjarantsika sy ianao zany ato araka io teny io dia ny anjarantsika sy ianao a dia ny mino a an' Jesosy Kristy izany hoe ny mahafinaritra an'ilay izy raha zany mino an' Jesosy a dia hovonjeny Jesosy Kristy a ny ankonako hovonjeny a ny fianakaviako a hovonjeny a ny vadintsika ny zanantsika ny manodidinantsika rehetrarehetra dia hovonjeny rehefa mino anasika izany hoe ny anjarantsika ao anatin'izany dia mino anazy mino ve nao fa hain' Jesosy mamonjy andreo fianakavianao sy ankonanao ireo za aloha mino raha hain' Jesosy ny namonjy anahy dia hainy mamonjy any fianakaviako hainy mamonjy any ankonako ary androantsika tsy talao be amin'Andriamanitra tsy taraina lava tsika eto momba ny ankonantsika fa androantsika tena hoe ampiseho an'izany finoantsika an' Jesosy Kristy izany tena anavao an'izany finoantsika an' Jesosy izany tsika hoe androany zay Jesosy a tena hoe tazomitsika amin'ny teny mihitsy Jesosy ianao mihitsy ve Jesosy no ny teny hoe minoanao a dia hovonjeny izay sy ny ankonanay sady hovonjeny ianao hovonjeny ny ankonanao amen dia ndaontsika amin'izao fotoan'izao tena nanao an'izany vavaka izany a tana tazomitsika amin'ny akanjo mihitsy Jesosy tena tenentsika hoe ianao ny teny a ary izay tsy anay fa tsy hovonjenao ireo ankonanay ireo raha tsy hovonjenao izahay sy ny ankonanay dia ndaontsika amin'izao fotoan'izao tena hivavaka anao an'izany vavaka izany tsika dia asandrato feonao a raha misy olona fantatrao a na namanao izy io na ankonanao na mamanao na dadanao na zandrinao na bebeanao na tontonao na iza amin'ny fianakavianao sy amin'ny ankonanao mbola tsy nandray an' Jesosy a mbola hitanao hoe tena mbola lavitra nakaty Jesosy atsika sy ianao zao tena hoe lavitra raha za manokana dia tany tany lavitra tany no nakany antsika fa tsy adino ireny ankonantsika ireny dia ndao ary anao an'izany vavaka izany tsika amin'izao fotoan'izao dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zahay amin'izao fotoan'izao mankasitraka anao zany amin'izany teninao izany teny mahafinaritra be izay nataonao indray renay tamin'ity androan'ity hoe minoanao a dia hovonjeny izahay sy ny ankonanay Jesosy a ianao ilay mpandanja ny voso ny fo ianao mahita ianao malala fa mino anao izay mino anao ary mino herinao izay mino ny fisianao izay ianao ilay tonga dia tia tany maty ho anay ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ilay velona mandrakizay mino anao izay avazonay izany finoanay anao izany amin'ity androan'ity Jesosy a tena hoe ianao ny tomponay ianao ny mpamonjy ny fiainanay mankasitraka anao izay Jesosy ny amin'izany teninao izany nisy fotoana izay efa nitomany teo anaty anao mba hamonjenao ny ankonanay fantatray fa renao reny amin'izao fotoan'izao mety mbola misy tsy voavonjy ny amin'ny fianakavianay mbola misy tsy nandray anao mety ray aman-dreninay izany mety mpiray-tam-po aminay mety ny vadinay mety zanakay ray aman-dreny be anay na anatin'ny fianakavianay mihitsy ary mety hoe mbola ny akamaroan'ny fianakavianay izany fa ny zavatra fantatray a dia hoe tsisy zavatra tsy hainao atao na firy izy ireny dia tsisy zavatra tsy hainao atao fa hainao ny mamonjy anazy ireny hainao ny manafaka anazy ireny tahaka ny nakanao anay tany alavitra tahaka izany koa mbola ahaizanao maka anazy ireny tsy mbola tara Jesosy fantatray fa tsy mbola tara ary ny fotoananao ny fotoana tsara indrindra izay dia faly fotsiny ny andro ny fotoananao satria fantatray fa tsy maintsy ho ataonao izany izay lazainao dia izany koa ny ataonao ianao ilay Andriamanitra tsy miova ianao ilay alpha sy omega ianao ny fiandohana sy ny fiafarana raha namonjy ahy ianao dia hainao ny mamonjy ny ankonako raha namonjy anay ianao dia hainao ny mamonjy ny ankonanay dia mankasitraka anao izay Jesosy misaotra anao izay fa velona be ny fanantenana aty anatinay
feny fifaliana ny fonay ahita ihany koa ny fianakavinay miara-paly aminao iara-iakatra rehefa ho avy ny fotoana ho avy ianao Jesosy Kristy tsisy tavely dia mankasitraka anao izay ihany voninahitra dia averinay aminao sady ary averinay aminao rery ihany fahanao zany mankasitraka Jesosy afa mendrika ianao sotrany amin'izay mbola ho ataonao sotrany amin'ny asanao any amin'ny tsy hitany masonay fa ho hitany masonay ny herinao sy ny voninahitrao alleluia amen alleluia dia tonga ny fotoana fampahirezana indray tsika amin'izao fotoana izao ifampahereto amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra moa mazava ho azy ampahery anao amin'ity andro an'ity ampahery tena ihany koa tena hoe ten'Andriamanitra dia teny velona ary mampahery tokoa ary raha sendra ianao reradreraka torohevitra atoroko anao dia hoe ato amin'ny ten'Andriamanitra no fanalana an'izany ten'Andriamanitra manaisitra ny enta-mavesatra rehetrarehetra manatona an Jesosy izay manana enta-mavesatra fa izany mianareo ame antsika fitsaharana ny teny tiako entina indray ifampahirezana amintsika eto amin'ny tendro an'ity dia hitantsika any amin'ny Salamoany tiako isarena ny sainao androany dia hoe loharanontsika dia Andriamanitra ireriany Andriamanitra loharano ny fiainantsika loharano ny amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsiny Andriamanitra zany hoe ahoana moa zany hoe loharano zany azavantsika kely zany loharano zany raha arabaky teny izy dia loharano any ambany tendrombohitra any no misy anazy loharano tsy mety ritra mihitsiny na hoe tsy hainao hoe avaiza tsy hitanao ny fiaviany fa dia tena misy rano bosaka eo ary rano madio mangatsakatsaka azotrona tsara mahavelombelonaina mampavokatra ny saha tena hoe zany loharano zany dia zavatra tsara ary eo amin'ny fiainana moa ny rano dia azo lazaina hoe rano dia fiainana mihitsy satria ataontsika ahoana ny miaina tsy misy rano na dia nosotrotsika na dia nidilovantsika na andrahotsika sakafo tena hoe tsy afaka niaina mihitsy tsika tsy misy rano dia tahaka an'izany tsy afaka niaina mihitsy tsika tsy misy an'Andriamanitra mihoatra noho ny rano sotroinao io mihoatra noho ny rano nidilovantsika tahaka an'izany no ilantsika an'Andriamanitra sady izany dia tena hoe izy loharano ny fiainantsika ny loharano eo amin'ny fiainantsika mety hoe PDB faiza daholo ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika maro loharano eo amin'ny fiainantsika dia ny anovozantsika an'izany dia ao amin'Andriamanitra rery ihany ao amin'ny Jesosy rery ihany nahafahantsika manova an'izany inavy ary zany karazany loharano zany ny loharanon'mpiainana loharanon'aina zany hoe tena hoe vao miratra ianao ny maraina dia misy tena hoe loharano ao izy loharano miaintsika fofonaintsika io dia avy aminazy ny maraim-bavao io dia avy aminazy loharanony fahavelomantsika zany Andriamanitra loharano fahavelomantsika izy loharano kery ihany koa izy satria raha hoe andehantsika amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny hoe mifo maraina dia lasa inona moa zany ny amintsika fa dia mora vizaka eny tsika raha vanherin'ny tenantsika nandehanantsika loharano tazaka loharano pahasalamana loharano karena loharanimbola zany Andriamanitra tsy patronao tsy bosinao any ampiasana loharanimbolanao tsy bosy any ampiasana loharano karena fa avy amin'Andriamanitra reny avy amin'Andriamanitra zavatra rehetra araka ilay ten'Andriamanitra izay ary momba ny oasy io ndresana hoe izy izy manome antsika hery avory areny eny na manana bosy ianao na manana diplôma ianao ka malemy mivatanao ho aiza ianao raha tsy afaka mandeha miasa ianao fa mbola nomeny herintsika afahantsika nandeha miasa afahantsika nahita ny bositsika afahantsika nanao asantsika andavanandro dia afahantsika nameny bositsika vola dia afaka mividy sakafo zany hoe misy loharano daholo ny zavatra rehetra amin'ny fiainana fotsiny hoe ny olona izao tontolo izao tsy mahita tsy te heritreritra akory hoe avaiza ny loharano ity fa rehefa io fotsiny vola dia izay fa tsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia fantatsika fa misy loharano ny zavatra rehetra loharano tokana nevin'ny loharano rehetra avy amintsika dia amin'Andriamanitra irery ihany ka mila misaotra anantsika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra na amin'ny asa na sakafo na inona zany mahatonga antsika misaotra an'Andriamanitra tena hoe satria tsika mahatakatra fa izy ny loharano zany zavatra nomeny antsika izany ao amin'ny Salamo fa 9:30 andininy fahasivy manao hoe fa ao aminao no misy loharanon'aina ny fahazavanao no ahitanay fahazavana alleluia zany ten'Andriamanitra hoe ao aminao loharanon'aina ozy izy matoa zany tsika velonaina
dia misy le loharano tany natoizavantsika loharano-pahasalamana izy satria maniny eny eo ny dokotera eo ny fanafody eo ny sakafo ara-pahasalamana zay ho antsika fa avy any amin'iza moa reny tsika sy anao matakatra fa avy amin'Andriamanitra reny izy ny loharano-pitahiana raha mbola misy fitahiana teo amin'ny fiainanao hoe diplômako hoe taratasy hoe voninahitra na bokotra etsy sy avetsy dia avaiza reny sy anao matakatra fa avy amin'Andriamanitra loharano indray zavatra rehetrarehetra reny loharano-pitahiana izy nanome antsika fahalalana izy ny nanome antsika fianarana tsy hoe noho ny fiaretan-kitorina azahoako diplôma zany mbola aty ambany zany mbola niveau aty ambany zany fa mbola teo lohan'Andriamanitra mbola teo ny heritanjaka izay nomeny sy fahasalamana mbola teo ny vola dia zay tsika vao nianatra zay vao nahazo diplôma zany hoe misy ambaratonga be lehibe fa ny faratampony zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra izy koa loharanony asantsika izy nanome antsika asa aoka ny asantsika tsy ataontsika indray aka ny plasiny avy eo araka le vavaka tery ambony tery lasa maka ny plasin'Andriamanitra indraindray le asantsika tena hoe occupé be loatra ka tsy afaka ny anao ninina fa za fizaka be ny asa tamin'ny alina dia tsy afaka anao ninina androany tsy afaka mivavaka androany nefa ny milasika hoe vizaka milasika hoe reraka nefa amin'ile loharano kely tsika ny tokony hiazakazaka raha tsy ampy hery ao amin'ile loharano-pahasalamana tsika ny hiazakazaka raha tsy ampy fahasalamana dia tiako isarina kely fotsiny saitsika momba ny vavaka maraina za tsy menatra ny teny aminao fa misy fotoana tena hoe vizaka loatra ny amin'ny asa miaro tory dia ny teny ako misy fotoana hoe ndia tsy fo maraina androany zany hoe tsy vavaka maraina fa tena vizaka be fa aleo matory maraina fa io journée io tena hoe mafy tena hoe enao zany efa tsy mifo maraina fa niaro tony tonga ny ampiasana indray ako mbola te atory mbola matory ampitoerana dia hoe fa ahoana aran'izany matsiaro tena vizaka ohatry misy mitambesatra zany dia teo avao tena nandintena ary tonga saina fa hoe za moa zany tena hoe efa taitra ihany afa mbola nitendray hoe ndeha hiverina tory fa tsy ndeha hivavaka tena expérience nataoko imbetsaka zany fa rehefa za mifo maraina manovery eo anatrehan'Andriamanitra aloha maraina vao mifo iny mamelombelona ny aiko izy mamelombelona ny fanahiko izy mirafreshir anahy izy mirafreshir atsika izy amin'ny maraina dia iny hery nomena atsika maraina iny mety tsika mandeha miasa fa raha mieritreritra nandeha amin'ny herin'ny tena hoe noho ny fampiana torimaso sy ny sisa ohatran'izany dia tena verimaina ary tsy menatra ho azy zany tena anao an'izany eto amin'ity androany ity ary amin'izao fotoan'izao fantako ny ataoko tena hoe mandinika mihitsy ny aloha mialohan'ny tsangana tena hoe ahoana zany izy loharano kely izy loharano ny fiainany matoa mbola nahiratra ohatr'izao tsy noho le réveil izay nanena réveil zany misy olona tsy maheno réveil misy olona matory dia tsy maneno eo ny réveil ny 100 fa tsy eny io satria miala tamin'ny ainy fa tsika matoa mbola naneno io réveil ka ren'ny sofintsika mbola nanaitra tsika dia noho Andriamanitra fa tsy hoe taitra noho ny réveil zany hoe mbola misy ambaratonga koa eto eo ambonin'ny réveil mbola misy an'Andriamanitra ihany koa hitanao amin'izany fa Andriamanitra tena hoe loharano ary zany loharano zany faratapindrirany amin'ny zavatra rehetrarehetra zany hipohirany zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainantsika izy ny loharano-pahalalana loharano-pahaizana aoka mihitsika tsy ireare fa raha ireare dia aoka Jehova no reare antsika satria avy aminazy ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika hoy izay mihira sy mandihy araka ny ten'Andriamanitra amin'ny salamy 7:valopolo andininy 7 salamy 7:valopolo andininy 7 manao hoe hoy izay mihira sy mandihy ny loharanoko rehetra dia ao aminao ianao ve androany manaiky fa Andriamanitra ny loharan'ny fiainanao manaiky amin'izany ve ianao androany fa izy ny loharan'ny fiainanao izy ny loharan'ny pohirantsika mieny misy ray aman-dreny fa Andriamanitra mbola voalohany ao anatin'ireny afa aminazy daholo ireny ray aman-dreny ireny tsy afaka ny andahy mihitsy tsika fa izy ny loharan'ny fiainantsika izy ny loharanny amin'ny zavatra rehetrarehetra dia izay ny teny fohy tiako entina ampitainantsika fa zao kosany misy ten'Andriamanitra ny amin'ny Osea faharoa any manomboka amin'ny 7 eo izy nisy ilay vehivavy tamin'ny 1 moa Osea nataon'Andriamanitra nanambady ilay vehivavy janga satria mitsangajanga loatra ny tany dia nana ozy izy hoe manambady vehivavy janga tahaka an'izany ozy izy nataon'ireo vahoaka ireo aminahy
any andiny fafito any dia hoe faefa nijangatsangany reny eny ilay nitorotoroana azy efa nanao izay mahamenatra fa hoy izy anarak'ireo lehilahiko ihany aho izay manome haniko hoanina sy rano sotroko sy ny volonondriko sy ny drongoniko sy ny diloiloko sy ny fisotroko koindro hotapenako tsiro ny lalanao sady asiako fefy ary tsy ahita izay lalakaleana izy zany hoe ilay vehivavitsanga zany teto nieritreritra hoe avy any amin'ny lelahana no nazahoany sakafo rano sotrony lambo tafiny zavatra diloilo menaka sy ny zavatra hosotrony rehetrarehetra dia noveniny fa avy any amin'ny lelahana zany hoe avy any amin'ny andriamankafy na hoe avy any amin'ny herin'ny tenany no nazahoany an'izany zavatra izany dia hoy Andriamanitra hoe hotapenako tsiro izy ny lalana sady asiako fefy dia mety andeha hiazakazaka izy any amin'izany lelahana izany kanefa andreo kanefa tsy hatratra an'izany lelahana izany dia hiverina amiko izy ozy izy ka na hoe hiverina amin'ny vadiko taloha fa niadana atao aminazy noho ny ankehitriny inona no tena Andriamanitra lazaina amin'izany zany hoe ilay vehivavy nitsangatsanga io nieritreritra hoe avy amin'ny lelahana ny zavatra rehetrarehetra izay azony zany hoe nilozany zany ilay vadiny nanambady zany izy dia nilozany ilay vadiny fa hoe reny lelahany reny no manome anazy zavatra manome anazy sakafo lamba fitafy zavatra hosotrony kanefa ny io vadiny io zany hoe ilay vadiny zany toy ny ataontsika hoe Andriamanitra vadintsika zany hoe Andriamanitra dia atao aminazy ozy izy iteny ozy izy io vehivavy io hoe tamin'ny vadiny taloha izy niadana noho ny amin'ny ankehitriny zany hoe noho ny amin'ilay andriamankafy kely rehetrarehetra reny noho ny amin'ny asa le nitonoantsika rehetrarehetra teo ny asa ny raraha ny Facebook ny jeux vidéo sy ny sisa reny sika mieritreritra hoe reny no manala stress sika mieritreritra hoe reny no manala ny avizanatsika sika mieritreritra hoe reny nazahoantsika vola fa hihinana amin'ny vavantsika amin'ny andiny fahafolo raha tsika mijery ary tsy fantany fa izany nanome azy ny vary sy ranom-boloboka sy diloilo sady nataoko be ny volafotsiny sy ny volamenany izay nilaniny ho any bala atsika ve zany tena Andriamanitra zany tena hoe eto zany Andriamanitra te hilaza fa izy ny loharano izy ny nanome an'ireny zavatra rehetrarehetra reny dia nefa lazain'ilay vehivavy eto zany hoe tsika zany nisy fotoana tena hoe nanao an'izany tamin'Andriamanitra hoe nieritreritra hoe ny diplomatsika ny volantsika ny asatsika no hinana ny vavantsika ny atsembohan'ny tavatsika no hinanatsika eny mety tsemboka ianao fa ambon'izany fahatsembohanao zany misy hery no men'Andriamanitra anao tao nahafahanao mitsemboka nahafahanao hisakafo dia zay ny tena Andriamanitra eto izy te hanambara ihany koa fa izy ny loharan'ireo zavatra rehetrarehetra reny ka na hitady amin'ny à gauche sy à droite na hanenjika amin'ny asa rehetrarehetra hanenjika na dia andro efa tsy fiasana dia mbola andeha hanenjika asa ohatra tsara ny miasa fa ny fandanjalanjana eo amin'ny fiainana dia ilaina be lehibe ary indrindrandrindra tsy manao ambany zavatra n'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra dia zay fandrao amin'ny andiny fairaika ambin'ny folo koa dia ho alaiko indray ny variko amin'ny androny sy ny ranom-boloboko amin'ny taonany esoriko ny volonondry sy ny drongoniko izay nomena asaro ny fitanjahana zany tena Andriamanitra tena hoe mila mitandry isika fandrao raha reny zavatra nomen'Andriamanitra tsika reny indray lasa hotopoitsika noho izy ataontsika aloha laharana noho izy manjary hoesoriny amintsika indray reny dia tonga malahelo tsika zay mila tandremantsika fotsiny androany zany ny afatra kevitra lehibe tiana ho ampitaina dia hoe no atakaratsika fampahitsahivana angamba tiako ilazana satria mety amintsika efa tsisy mahalala an'izany hoe Andriamanitra aloha ny fiainantsika dia fampatsahivana angamba ny androany hoe mila takatritsika tsara hoe iza ny loharan'ny zavatra eo amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra reriany zany izy reriany loharan'ny fiainantsika tsy misy afa-tsy izy dia samy maherentsika rehetrarehetra samy faly avokoa satria manana ilay loharano tsy mety rehetra loharano tsy mba mivadika loharano madio mangatsakatsaka amin'ny fotoana rehetra dia afaka manantona zany loharano zany tsika na faly ianao na malahelo na tezitra na sorena na manao ahoana na manao ahoana manantona ny loharano io fa tena hoe rafraîchiratsika izy io anamaivamaivana atsika raha matsiaro tena ianao mainamaina manatona ny loharano io fa tsy mety rehetra io dia zay zany anjarantsika dia mankasitraka an'Andriamanitra voninahitra ho anazy rehetra ihany ndao hivavaka amin'izao fotoan'izao mahakasika an'izany fampaherezana zany tena hoe sarin'Andriamanitra ilay loharantsika ary mbola hiaiky fandroany indray tsika eny hiaiky fanteliny fa izy loharan'ny fiainantsika any amin'ny zavatra rehetrarehetra dia asandrato ny feonao mitenena amin'ny vavanao
raha eo amin'ny anaran' jesosy kristy dia misaotra sy mankasitraka anao izay dadany amin'izany teny izay nomenao anay izany indray tamin'ity andro anty mankasitraka anao izay fa tena hoe tsapanay indray androany ary nampatsivinao anay fa ianao loharano ny fiainanay isaoranay ianao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra satria avy aminao ny zavatra rehetrarehetra eny dada na akanjo na sakafo na telefona na asa na fianarana na boky na fahaizana na fahalalana na diplôma na inona na iny eo amin'ny fiainanay dia avy aminao zany na namana dia avy aminao zany dada tsy izy ireny loharano ny fiainanay fa ianao loharano ny fiainanay ianao nanome anay anazy ireny ary amin'izao fotoana izao dia milaza fa tsy maka ny plasinao ireny fa ianao ilay tena loharano marina indrindra ianao ny tena izy ianao ny tena marina ianao no mendrika ho tompoina jesosy tsy ny volanay tsy ny arenanay fa ianao no tomponay ianao no andriamanitray ianao no loharano fiainanay loharano zavatra rehetra ary indrindrandrindra loharano fiainanay ianao loharanonainay loharano pahavelomanay izay ny toy izao dia noho ianao izay ny amin'ny toerana misy anay izao dia noho ianao ka mankasitraka anao izay dia raha anaraka lazaina ny anaranao fa mimendrika indrindra alleloia amen fanosirako mpamonjy sy mpanafaka ianao ianao ny fifaliko sy arenako ao aminao ny loharaniko rehetra tsy manana hafa afaka ianteherana potranao a jesosy fa ianao ny fiadanako halleluia Jesus,
Aleloia. Dia mifarana sady izao fotoana izao mino ary manantena fa nisy zavatra ndraisintsika tao anatin'ilay teny izay nomen'Andriamanitra teo hoe izy ny loharanon fiainantsika ary mino fa tsy adintsika izany isan'andro mazotoa fo maraina manovery aminazy mazotoa resaka aminazy mazotoa mamaky tenin'Andriamanitra satria ao koa dia miteny izy ary afaka manovy loharano koa isika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra io mazotoa mihaino toriteny mazotoa mihaino hira fiderana sy fiankofana fa afahantsika manovy hery daholo ireny afahantsika manovy amin'ny loharano daholo ireny dia amin'izao fotoana izao ety am-pamaranana dia mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany mbola tsy tapitra tanteraka nefa fa mbola hisaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fotoana androany sy amin'ny fanatrehany teto ametraka amin'ity alina ity ampelantanan'Andriamanitra ary amin'ny farany dia hitsojana anao sandrato avy hatrany ary ny fionao hisaotra an'Andriamanitra isika ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra anao izay dada misaotra anao lehibe dia lehibe tokoa izay era-po era-tsaina fa teto ianao androany tsapanay ny fiasa ny fananao masina misaotranao zay ny amin'ireo karazany tombavaka izay afaka natolotray teto anatrehanao tamin'ity androany ity inspiration avy aminao ihany ireny dada tsy avy aminay mihitsiny ary misaotranao zay ny amin'ny hery izay nomenao anay navitanany fampizaran-teny teto ihany koa izay rehetra teny azonay anie dada dia tena hoe tany tsara ny fonay tsirairay avy andray an'izany teny izany amobe avy zato hoe naty anatinay tsirairay avy izany teny izany tena entinay hiasa entinay hiainana eo amin'ny fiainanay mihitsiny fa tsy hoe nona fotsiny ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay mihitsy izany teny izay nomenao anay izany ka mankasitraka anao zay ankehitriny izay dia mankasitraka anao ny amin'ny olona tsirairay avy izay nanatrika an'ity fotoana ity izay nafahanao izay nokasianao izay nomenao fifaliana izay nomenao fanantenana indray ankasitrany anao mihitsy zavatra rehetrarehetra tompo izay rehetra nataonao sy izay mbola ho ataonao dia hisaorany anao zany ary ankehitriny za dia mivavaka ho an'ireo olona izay mbola amperinasa amin'izao fotoana izao ianao hikarakara anazy ireny ianao hanafy anazy ireny hery sy tanjaka me fifaliana ampahomby anazy ireny amin'ny asany tsirairay avy nareo izay mbola voandeha hanomboka hiasa ihany koa tena tafianerinao izy ireny dada tsy moramora ny miasa alina efa natena natokanao zavatra rehetra hoe amin'ny atoandro miasa amin'ny alina matory fa noho ny toe-java-misy dia izay tsy miafina aminao dia voatery miasa alina na hoe nisafidy ny asa alina fa ianao mahita sy mahalala ianao hikarakara ianao hanafierana azy ireny ame hery sy tanjaka ary fahasalamana ame fahombiazana sy fitahiana be ary fahitam-pity amin'ny asany tsirairay avy amin'izao fotoana izao reny koa hitanay misy olona eny an-dalana andeha hody dada monjy ny toeranondry ny toeram-podiny monjy ny ankohonany ankasitrany anao fitantananao sy fiarovanao anazy ireny ary tatano izy ireny tsy ho azony faratsiana tsy ho azony mpanendaka tsy ho azony mpanolana tsy ho azony mpangalatra tsy ho azony accident na loza maro isan-karazany fa tena hoe tatano amin'ny tananao ankavanana izy ireny aoka ny fahazavan'izy ireny eny amin'ny lanana izay alehany ary ireo izay tonga somatsara tokantrano ankasitrany anao ny amin'ny fitantananao anazy ireny izay andeha atory amin'izao fotoana izao dia apetraka feno ampelantananao azo toromaso mamy azo nofy tsara aminao azo ahita fahitana azo révélation anatin'ny toromaso izany Jesosy mankasitraka anao izay ianao hiaro anay amin'ity alina manginty reo asan'ny fahavalo dia tsy ambina tsy anakety tsy anapahefana aminay ny mpandromba ny mpamaky trano mpanamy trano rehetrarehetra dia tsy mahakasika anay sy ny fianakavianay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa rakofanay feno amin'ny ranao ny tenanay ny fonay ny sainay ny fanahinay ary ny ainay iray manontolo Jesosy tsy ho hitany masondratsy fanahy izay ary tsy ho azony tanandratsy fanakasiana ny tranonay ny fefinay dia aoka tena hoe asianao fefy amin'ilay afo fananao masina mihitsy omay izay rehetra mitaditady anandrakandrina hikasikasika anay hikasikasika ny fanananay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia hodorana amin'ny afo fananao masina ireny ary irao ny anjelinao hitoby manodidina anay tsirairay avy ireo mpiady maherinao rehetrarehetra hiady ho anay fa izay kosa atory araka ny tena hoe malalanao ainao no mitayazina le matory ary izy ka mankasitraka anao izay dada raha mbola sitrako no andray ny havelomanay raha pitso dia faly iona aminao izay mankasitraka tompo voninahitra ho an'ny anaranao rery any Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mendrika indrindra tianay ianao ary fantatra efa izay koa dia tianao ary ianao tianay mihoatra no nitiavanay anao mankasitraka tompo voninahitra ho anao rery any amen alleluia dia zay ny fotoanantsika tamin'ity androany ity manantena fa faly ianao amin'i Jesosy
mbola manonona tranatranona dia tia-pamarana raha fiadanan'i Jesosy ny anaraka anao enina dia matory ary ianao ny voninahitry Jehova hiposaka aminao ny espity manarina ny tany amin'izao alina zao fa aminao kosa ny pisahan'ny Jehova ary aminao no hisehoany voninahiny araka ny tenany amin'ny Isaia ihany. Mitsotrananao amin'izao fotoan'izao mandeha nasoma tsara aza matahotra aza manafa hamonjy anao sy ny fianakavianao ary ny ankonanao Andriamanitra ary anafaka ny zavatra rehetrarehetra izay mety manitsitona ny masontsika sy ny mombantsika iray manontolo reny efa afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izy ny loharan'ny fiainantsika, izy ny matoy izao antsika fantatritsika izany dia mandehana amin'izao herinao izao fa anampy anao Jesosy Kristy aza kivy aza matahotra mahireza sy matanjafa momba anao Andriamanitra dia fahasoavany famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetratra amin'ny Jehovah andro-lava ianao dia mandehana feno fitiavana ny fiainanao indray manontolo feno fitiavana ny olona manodidina anao zareo antsika izy ireny zareo fitiavana ihany koa dia samy tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra.